Fifampirarana politika tamin'ny Flora Valomanana Mark ny taona 2024 no nalaza indrindra ny fifanarahana natao tany Dakar nisy teo aminy sy ny filoham-perinasa tamin'izany fotoan'izany Didier Ratsiraka. Tsipaka ambava fo no azo ny Flora Ratsiraka, tsy noeken'ny Valomanana Mark ny fifanarahana vita. Ny taona 2024 ihany koa efa nisy ny fifanarahana nandeha saingy notsopahan'ny Flora Mark Valomanana trany. Indreto ny sary ny rara FIGN ny 7 Mey taona 2024 nisy ty fanambarana taona manamboninahitra miaramila ireto ny tanjony akan'ny fitondrana. Napin'ny etsiky ny mpitondra fivavahany ity etsiky ity olona zay akaiky ny Flora teo aloha Valomanana Mark. Izy anefa amin'io efa manomboka manao fifanarahana azahoana ny fitantanana ny teteza mita miaraka. Ny rara Bany ny raika amby 20 Martsa 2024 efa tena anatina fifanarahana politika ny ankolafokely misy teto Madagasikara. Ny poka ihany anefa ny rara ahina ny Flora teo aloha ihany koa ny tao ambadiny. Ny farany teo dia voaingana ny fanaraka ny Flora teo aloha Mark Valomanana sy ny Flora Rajonary Mampianina fa ho tanterahana ny fampidinan'ny Flora teo aloha raha toka manohana azy ny ekipa Valomanana ny Tsimbazaza ary manaiky resy koa Jean-Louis Robinson. Tsy nahandry ny Flora teo aloha fa niverina mangingina ny laza ho tsy hitondra korontana. Tsy maintsy jerentsika daholo ny problema rehetra eto ary tongeta tsy hitondra korontana hitondra filaminana. Ny fanohatra ny resaka nataony nandritra ity andro voalohany natongavany ity milaza ho tsy mahandry ny fifidianana Flora manaraka ny taona 2024 ihany koa Valomanana Mark. Nivadika tamin'ny teny fanomezana indray ny Flora teo aloha. Ny Flora ankehitriny raha teo ny hevitra ny ampiesona azy mandrapitsanga ny fototry ny antoko HVM. Inona no antenaina amin'ny fifanarahana mety hisy eo amin'ny ankolafokely roa ankehitriny Valomanana Mark zay nanambara fa tsy niova hatramin'izao. Fifanarahana mifanohatra amin'ny lojika politika fahita amina tany republikanina no mampifandray ireto roa mifanenjany reto. Ny iray efa nandainga tamin'ireo teny nomeny, ny iray ihany koa miezaky ny mbola mampiesona mandraka ankehitriny.